Mpivarotra rongony efatra mianadahy sary ny polisy miady amin'ny fidoroana zava-mahadomelona tao tsara honenana ny zoma teo vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nafahan'ny polisy nanao an'izao fisamborana izao. Fanadihadiana iarahana amin'ny sitraka Rakotondraso. Nidina tany toerana avy hatrany ny mpitandro filaminana ary nanao velam-pandrika rehetra mba hanamora ny fisamborana ireo olona efatra ireo. Lehilahy iray raiky amin'ny 30 taona voasambotra voalohany. Rehefa nofotorana izy dia nanondro an'ireo rakemba vehivavy izay nividianany rongony. Lehilahy iray hafa 17 taona antsoina hoe Denis mpanaparitaka rongony ihany koa mbola sarin'ny polisy tao an-tranony tamin'ny zoma io ihany ary mbola nahitana fonosana rongony ihany koa tao aminy. Laza ihany koa ity lehilahy tratra ity fa avy amin'ny rakemba ihany koa io rongony io. Rehefa nozavaina ny tao an-tranon'ny rakemba dia nahitana fonosana rongony 730 isa tao anaty filaniny. Vehivavy iray ihany koa ny sarin'ny polisy izay efa nampiahiahy an'reto farany. Anisan'ny mpanondrana rongony avy any Atsimo ihany koa io vehivavy voasambotra farany io. Marihana fa ny rongony avy any amin'ny faritra Atsimo avokoa ireo sarin'ny mpitandro filaminana ireo. Natolotra ny fanimpanohavana ny sabotsy teo ireto efatra mianadahy ireto ary nahiditra ponja vonjy maika ny telo fa ny iray nahazo fafana vonjy maika.